Mampandrina anareo raha mbola manao an'ireny zavatra ireny ka tsy miteny ity amiko. Baiko fotsiny arahana lahy dia milamina. Ivarotra zava-mahadomelina anondrana rongony. Ary lahy zany lalitsaina. Ka mitovy nge zany zao tsika sy ianao e. Inona no mitovy? Ka samy simba zao ny fiainantsikako. Efa nizatra ny liba loatra dia matahotra tory an-dalana. Mbola mitandrina Lefona na dia aza manamady any olona ianao. Efa izy ny sahazanaty ilana. Dia ahoana ny atao? Tena tsy ho amelany jery mihitsy indri fa zaho no mahita fa marina ty zavatra nisoratany ity fa reny taloha reny fotsiny izy mieritreritra ny anao ny valifaty amindry valifaty tena ratsy mihitsy fa ny fitiavany indri dia zao. Ka za nge tsy tia aminy e. Izy foana no misisika eo. Efa reny ary ve ny zavatra nataony dia ray aman-dreniko anie no vonony e. Fa i maefa ny tindry. Tena mbola tsy amin'izany mihitsy aloha ny saiko amin'izao. Ny tena tiako dia miala eto. Koa zany ihany maninona raha atao ny divorce e. Rehefa vita ny ake ny divorce tsisy arakaraka intsony e. Fa amin'izao aloha mbola vadiny ara-dalàna indry. Dia ahoana ary izany no atao? Jery any avoka e. Tsy maintsy mahita hevitra foana izy anasakanana an'io. Na izany azy e. Eritrereto fotsiny izay niteneniko andry izay. Raha tsy vita manko ny divorce tsy ho amelany izany ho andry. Satria natrea ny tany sy ny fanjakana dia vadiny indry. Mazava be izany.
Andre mifetsika lahy sao dia mizany lany ray amin'ireo olo tiany lahy reo. Fa tsy izao nefa na raha antsika. Raha iza moa mifanaraka tamin'ny lahy izany hoe manao mifanarahantsika sady iza miteny any lahy zanga tsy afaka miaraka amin'ny taty any lahy. Inona no tsy mahafaly any lahy amin'izany e? Ary andao hoe ny dia amboary ny fihetsika lahy. Vinona mahafaly? Moramora. Jax, vetivety. Ay ve misy mitovy hoe Fa hoy izao? tsy ilaina intsony ny présentation, olefa mifakafantatra tsara mihitsy izay. Fa mifakafantatra izany nareo reo? Olefa niara-niasa anie izay taloha e, fantatro tsara mihitsy ny ray tovy. Finona ho any ataon'ny lahy ty rabera. Rabera hoana, Monsieur Jax. Mifankatia izay. Mifankatia? Miaraka. Miaraka? Malala. Fa ka kosa izao no mifanarahany. Aoka kosa aloha ritovo a. Fa tsy hoe rehefa mahita olona sahaza azy le zanako dia hoe tsy mifanarahana. Trano no mifanarahana. Fa tsy izay olona rehetra miditra ato amin'ity trano ity. Mazava aminao izay. Sady ohatranao miaraka amin'ny anahy aniko, dia izy miaraka amiko. Mazava? Fanga lasa ny lanitra any. Efa tafita kosa lahy zaniko. Naona ty? Ah, papa. Sofa tonga ianao. Ianao mihitsy izao ny andrasaka eto. Tena reraka be zany tsy manana fotoana ianona ny lahy mihitsy. Andrasa aloha. Marina ve fa complice ianao sy Jiri tamina hamonoana ny dadany Anitany am-ponja. Fa iza moa no teny ny lahy amin'izany? Manana profo amin'izany angalahy? Ahoana ny tonga dia izany no melohan'ny lahy amin'izany? Na mihina aloha nareo e. Izany mbola tsy niteny hoe mielika nareo na tsy e. Fanontaniana tsotra izany. Miandry ny valiteninareo a. Ny fiteninao ohatrany tao tonga dia mepangako. Manino lahy tsy mivehivavy iny na dia diny lahy? Fa izany tonga dia tenenin'ny lahy amin'izany? Asaka anie nataoko ry papa e. Raha ohatra ve moa voatonontonona any anaranareo dia tsy maintsy ho adiadiana ihany izany. Ka le vehivavy iny lay sy adidina. Iny ny mpandainga. Milaza fa zanak'olona mpanambola be. Hay manafikeloka fotsiny fa ke ilaza an'ireny zavatra teneniny rehetra ireny. Fa inona tamika teo koa ny nampatesitesitra anareo e. Raha ohatra ka tsy niaraka tamin'ny Jeri nareo. Lasa lahy Andiany a. Satria nipoitra amin'ny marina dia tsy mifanaraka nareo. Dia matahotra koa papa hoe voareo niaraka taminy. Tena miahany aminao ty papa, mariny. Hoe teraka amin'ny faniriko malala. Enfin avy ny lanitra ka tsy tahakatro. Malalaka. Tita, Oui? fa ianao ve tena tia anahy? Inona indray izany fanontaniana izany? Vao iny antsika malala nanao sy ny fankatiavantsika. Ka tiako averinao amiko isan'andro anie izany. Fa tsy azoko ay.
Fandria ohatran'ny tsy savatsara zany ohatry ny lasa eritreritra zany ianao ohatry ny olona tsy avy ny sora-panambadiana ve sa hoe malaelo ny dilanina Ka tsy izany fa iza ny vehivavy nataonao vavolombelonao teo iny namana mpiara-miasa kely malala dia malasa ny saiko koa hoe fa maninona ny fianakaviantsika tsy mba nisy nasaina fa tsika roa rery dia iray olona kely teo ireny chérie mbola voafetim-boana iny azonao fa mariage tsika tena tonga dia atao mipoka be mihitsiny 5 personnes na nilainao na namana na famille invité tsika daholo zay Mama Sabrina, inona mihitsy ny tena mampatonga anao manao an'izao zavatra hoe inona ilay tianao hatongavana? Inona no tiako hatongavana? Inona moa zany mahatonga anao manontany an'izany? Tsy azoko. Ino ny olona miaraka amiko? Ohatranao miaraka amin'ny anahy ihaniko? Satria miaraka amin'ny anahy za dia manao koa ianao, izay ataoko zany ny ataonao. Zany hoe lehilahy ianao vehivavy. Izay ilay izy. Ny zavatra tsy fantatrao ianao anefa eksako ny filazanao izao e. Sa tsy fantatrao zany? Ay. Fa mampalahelo anany dia ianao mikipy amin'ny zavatra efa nataon'iny olona iny ianao. Sa matimatim-bola fotsiny. Hopotika eny ho ahy ianao. Inona ny idiranao amin'izany e? Raha endry ianao ndana mivadinao karakaraina. Mbola vadiko ny ianao e. Vadiko ara-panjakana. Zay mampatonga ana miteny ianao. Ay. Rehefa ianao zany manao ny ataonao dia tsy afaka miteny malala fa vadinao ara-panjakana. Sady amin'io ny ianao hoentinao aty an-trano mihitsy. Dia eritrereto tsara koa, saintsaino, dinio. Ho hitanao tsara ny zavatra ho ataoko. Inona no ataoko? Hoentiko aty an-trano koa iny olona iny hipetraka aty. Ay! Dia atao vera dia ho hitanaoko. Aza manina andaranga. Fantatro ne. Fa hitanao anindrina anahy fotsiny tena iarahanao amin'iny olona iny e. Andrangitana anahy fotsiny zao. Ianao ngamba manana eritreritra an'izany. Ny anahy zavatra hafa mihitsy tena fitiavana ny rahako aminy. Ohatr'izay koa ny azy. Azafady aloha anahy. Oety mandeha any akio eksakio. Milaza hoe tsy tia nefa tsy mahafoy anahy mihitsy. Mbola tsy tapitra iny resaka iny. Iana vetivety ianao? Vetivety. Misy Mila miresaka aminao Zany tsy sekreteranao tsony e. Inona mbola resahanao amiko? Betsaka. Sady fantatro daholo anie mombamomba anao e. Dia maninona? Tsotra. Reseo lahatra anity ianao. Ataoko adaly ianao. Tsy tianao zany iny. Finona mahatonga anao miteny an'izany? Fantatro iny. Haiko tsara. Tsy ho tianao zany mihitsy izy. Tsarovy tsara fa afaka toriko nge ianao e. Afaka toriko tsara ianao. Fa zana ninona anao? Sao dia verinao fa tsy fantako daholo ny zavatra nataonao tato am-piasana tato. Akoatra ny meny resak'olona dia mangala-bola. Afaka ninjehananao daholo zany zavatra rehetrarehetra zany a. Mbasa manao an'izany kosa ritreria. Ka zay ny lavako anao. Reseo lahatra any. Ka hoana? Anao ianao sa tsy anao e?
Itovy zao mbola tsy mahafantatra an'izany zavatra zany hoe misy ifandraisany ianao sany sa tianao ampahafantariko anazy zany sa manao asa kosa Jerry fa inona ary ty ka asakasakao tsotra izy ho resenao lahatra sa tsy ho resenao lahatra any anjaranao mieritreritra zay Monsieur Phil, ianao mihitsy zao ny tedafy. Fa misy inona indray? Ahoana ihany le resako taminao iny? Efa ho iray volana anie izay e. Ka mbola ataony izao fanadihadiana momba an'iny e. Sady ilay profy nomenao koa tsy afaka hitazomana azy. Za ny afaka manao profy e. Za afaka mandeha manao vavolombelona any. Eny e, afaka manao vavolombelona ianao fa mila profy izany fa tsy tonga dia tenitenenina fotsiny ohatr' izany ka. Efa haiko. Tena efa haiko tsara mihitsy izao zavatra izao. Nareo menakavy amin'ny manko. Tsy misy an'izany. Diso ianao. Izay ray volan'izay ve raha tena nanao ny asanao ianao dia tsy mba nahita nahirika kely fotsiny ary. Mandeha tsy kelikely ne io e. Sady zavatra sarotra be. Mba hainao moa resaka famonoan'olona. Zao e. Hitanareo tsara fa za tsy mila anareo intsony menomboko izao. Dia mitetika ny anao inona moa izany madama kely. Ka rehefa tsy mahavita ny asanareo nareo dia aleo anaovako azy. Za no miteny anao an'izany. Moramora ianao madama. Izany vavanao izany afaka hitazomako anao. Tsy maninona fa zakaiko e. Chérie. Efa andeha hiasa ingahy ianao? Oui. Fa ahoana chérie? Za hiaraka aminao. Fa misy fa misy ilavanao anahy? Tsy hoe izany fa mba tiako ho hita ny fiasananaoko. Dia mba tiako ho fantatra koa hoe iza daholo ny mpiara-miasa aminao any. Inona ny tena asanao? Sao ary andeha ivoaka hijery zavatra kely vetivety dia afesa miverina amindray. Za ela be ary. Tsy ela hay. Foana mihitsy moa tena fika ny laty narabe lehilahy naradraksy e. Inona mampome alahy? Moramora kely raha tovo. Tsy te haina tsonga irahy. Ka treveko ilay zavatra ataony lahy. Fa ngamo ilay tiany lahy no atao. Tiako izao no atao. Inona problème lahy? Ngay lahy tsy efa miaraka amin'ny sipa kely iny? Sa mbola tiany lahy nga malala? Na ninenako mafy mihitsy ny ara-niasa tamin'ny lahy ty. Ka izao e, na ela miara-miasa amiko, na ela maty. Efa nasaiko ny safidy any ela. Tsy nararao tamin'ny lahy sy ny fiedarana kely amin'ireo fianakavian'ny lahy ireo. Za zararona ny lahy matetika ty a. Samy do tokoa ange. Fa bon, inona lehilahy lahy anahy?
Zay le tsy nandrasako amin'ny lahy atseo lahy mibevavy eo misy asany ka hoana anao hoe lasa tsy anao nona le asa misy entana tonga any any lahy mahita azy etaninona fa tsy hoe any fa mahita azy ahoana any le zay lahy mahita anazy e mety amin'lahy zany dia any lahy manararaotra kely aloha mirécupéré ny vola ny lahy miara-miasa amiko lahy fa zao tandre mivadika amiko mivavy tokany lahy iny tsy misanga oka mintsy kosa aloha raha be raha firahana miasa miaraka miasa fa le zanako aza ampidirina lavo anatin'ny TFR ty tsisy idirany amin'io eto ampelantanako ny hainy lahy manaraka an'izay tiako teneny ny lahy raha tsy zany fantatra lahy mitoy any lasa lahy mialany efa nyteneko bebe fa afaka mankaty foana amin'izay hony ala zany misorabetsaka ke fa ahoana moa zany ahoana ny hevitry taontaonako eo amin'izany papana lava eko tsy manino misy zany izy rehefa mahita ny lava satria zany tena marina tena tsy tiako hotanina mihitsy amin'izao e dia tena aleoko milamina aloha ela koa ary fa maninona ho elany tsy eto vangina mihitsy tanaponjy reny nefa za mba te hitany latana tsy ndrirenkeny tsy afaka anagany e tena marina sady tiako hoe ny ainana rero mihitsy no zavatra tany zany dia ahoana fa iny ty ataonao dilanina tiako ela so dia nahirana ki zany e tena marina aloha zany efa ela be any ty anao tena tsy mety aki zany e tena tsy mety zany ampidozana eto indray indri tena oka aki zao ka dilanina oka zao dilanina fa izy aloha inona ny ataony lahy tomborako atiny monsieur Jerry tonga hitondra vahaolana aminao tondra vahaolana tonga dia mivoa mibiraoako tonga dia andana mivoaka sa itsoko polisy ny tianao monsieur Jerry jaksa aloha no anarako etsonao polisy zanga moa nangalatra ina moa no angalariko atao amin'ny bureau anao vola 0 voninahitra efa niotsaka zany monsieur raha tsy mba zafy Jerry zany moramora mivava moramora mivava fa izy lahy ty inona ny tadavilainina zay le toetra anao zay mihitsy ny tena tiako hoe raha miasa aminao tsy mandalo fanondroany eto ka ahoana ahoanahoana izy lahy dia inona ny tiany lahy tongavany fa ahoana ty mbola vao fanomboana iny raha vonina ny Iray asa amiko lahy manavotana ny fananany lahy rehetra averiko ihany tsy mandro tsy manontelo intsony iny apprendre ho à laisser
ahoana indray koa ty mila mailo lesy a manam-pahavalo ialahy manomboka izao ary tsy tokony hatokotoky olona na za manoloana ny lahy zao ary fa iza ary lahy ny olambolo rehetra resy mila an'ireny daholo a mila mailo zany ty laho fantatra mbola fantatra ilahiny any lesy a ahoana efa milamba ka efa misy anakirana azy telo any mibandy iny a bandy akamo iny ary sady miara-miasa amintsika mila action mihitsy iny amin'izao ary ilainy zany aronina mba inona ny tenenao avatinao nefa ianao miasa ohatr'izao ha inona moa tokony hidiranao amin'izany a rehefa akoatra ny resakasa tsy mila resahanao enonao zany zao fotsiny lazaiko anao mila assuré anao zay zavatra zay fa rehefa tsy mahavita ny asanao ianao a soloko olona mahavita azy tsy te hainao an'izay ntsony ahako zay fotsiny ny aleako aty Stéphanie maninona ty ndry mba teneno anamoky hoe inona ny asanareo sy ty da dia inona koa le resaka hoe vehivavy teo asa ataondry inona izany mba tiako fantatra moky a hitandre nahita karapanondro anankiroa izay moa za tao aminay dia miasa be ny saiko hoe inona le izy ok mofantako fa fantatry ndry fa mba teneno aminaky zao fotsiny kia torohevitra maiko andry misara aminy fa ahoana zay fotsiny e raha tsy tiandry hoe ny andriny manaraka ao ariana kely ao dia misarandry aminy ataonao aty inona moa reny zavatra nataonao reny inona ny laika tsara lahatra ny tantaranao tamin'ny fity za mpandangasay ianao ary misaoranao ana fa tsy nitononoko tany amin'ireny zavatra ireny ny anaranao raha zany nisy dia efa zavatra hafa koa misy ohatra izao zavatra hafa hamono ana koa izany fantako nefa ianao sy jery miketrika ireny zavatra rehetrarehetra ireny e ianao foana nanampy anazy hatramin'izay eny e sendra nyzay iray adala moa inoko anaraka amboko fotsiny koa le iray fizany tena mpanao ratsika ianao izay nilaza fa tia azy hatramin'izay ay ianao nikotrika valifaty fotsiny tao an-tsainao tao ka raha tsy izany koa tsy fantatro ny ratsy ataonareo e ary menomboka izao a tsy maintsy hijinja izay nafafinareo nareo opitehako ny fiainanareo moramora kely a menasy ahy ianao zany tsy fantatro izay fandraisanao anazy e fa izay nena pitehako ny fiainanareo sao dia lazainao fa moramora namononareo aray aman-dreniko ay dia ho tantaraikany amin'ny olona rehetra koa zany fa ianao dia vehivavy ratsy toetra sady pisoloky tandrema fampitantsika manomboka androany ary ahita ianao dia tena efa ataondry tsidipahatra fotsiny ty trano ty a
Inona moa zany tokony tazomanareo ana ato? Io trano iny efa tsy anareo tsony. Efa antovo. Inona tokony mbola tamanana ao? Dia ny zanak'indri ahoana? Io nge ny mahavoanareo e. Rehefa manaonao foana any le ankizy a fa metsiny avy eo. Dadany eoko. Dadany no mitaiza azy. Fandrity iny efa azo ninona tamin'iny lehilahy iny. Jereny zanak'indri, jereny Sabrina, tovony eky lehilahy e. Ndriny reny mahafantatra ny zavatra ilain'izy zazy iny, manome moral azy sy ny tariny, tambitamby. Nareo mihitsy koa ny tena ohatry ny manome moral ana eto. Inona mabe moral be anareo ohatriny hoe? Draiky. Malala. Mandany ianao fa marina tsy misy azy izy. Tsisy azo idivira zany tendreninao zany. Nga lasa mpianresaka koa amin'izao. Tsisy atao. Tena mbola milanao daholo ny olona ato anatin'ity trano ity. Na za koa aza. Sa? Milana? Marina mihitsy zany teny mitovy zany. Ataovy sérieux. Raha ataoko hoe adala, ohatry no tezitra ihany. Mba tsy isian'ny vavaratsy. Inona moa zany tokony ilanao a? Vehivavinao karakaraina tsara. Tsisy diso hoe zany zavatra tena mitovy amindry zany na ray ary. Marina daholo zany zavatra zany. No avy ny zanakareo jerena. Fa inona koa ny mahazo anareo e? Tsy efa tonga amin'ny tanjona irinareo aza zao. Miaraka amin'ny lehilahy manam-bola. Tsy efa izay ny tetavinareo. Inona indray ny angalanareo ronindroniny ihany? Malala. Mandany ianao a. Fa za dia tena resy lahatra fa tena mila ny fitambarantsika sy ianao Sabrina. Marina zany. Eritrereto tsara. Tsisy eritreretiny zany. Tsisy eritreretiny zany. Za koa raha mbola maika. Inona ny tazomanareo aheto? Sa mbola misy resahana? Dia ianao hoe zany dia minimikipy ianao. Tsy mahalala. Hodinao tsy fantatra ny momba n'iny olona miaraka aminao iny. Hodirandov zany ange ianao e. Sao dia verina fa jambary aho. Mbola mahita tsara masoko anankiroa, mahita an'ireto masonao reto orona vava. Mahita tsara. Hitako ny fitiavana be omeny ahy sy ny tambitamby sy ny izay tokony omen'ny mpifankatia rehetra. Tonga eo foana manelingelanahy e. Tsy vita an'izay a. Fa i monsieur Davida koa zao vao tonga teo nandrahoana anahy. Andrikako fa inona daholo zany? Tena tsy haiko akia. Za zao tena mieritreritra ny zavatra tokony atao mihitsy ny amin'izao. Zay nge le efa tenenako andrio hoe tokony tsy hipetrapetra-potsiny tsony amin'izao zavatra izao e. Indrindra amin'ireny zavatra nataondry ireny. Andrekako. Ka izay mihitsy no mampieritreritra anahy eo e. Moa zavatra ataon'ny Jerry koa no tena tsy tiako. Ka izay indrindra ngeky e.
Zay indrindra na tonga afako aty momba ny Jerry. Fa ahoana ky fa misy inona? Misy zavatra nampindriana amin'ilay valifatiko anga? Tsy zany ka fa hitandry maninona moa ky raha hoe mifamerina anareo sy Jerry verina miaraka. Zaho ve ny ilay Andry aty teny an'izany? Zay mihitsy efa tsy namelako Andry hipetraka any. Efa voasasan'ireo koa ny atidoha Andry. Ndry olona zavatra mora rebirebena kely io ky. Ka izy nge hoana ky tena mbola tia Andry Eny e, efa fantako izany. Fa aleo iny hijalijaly amin'ny mihitsy e. Iany tsy mety aky izany tsy aleo ve aky ajanona any amin'izay ty fatina valifaty ty aloha ajanona any amin'izay ty fahakalàn'olona ty ndaoka itsika mba hiova. Raha zany no alay Andry aty hoa dia malalaka be varavarana fa nda Andry mandeha ihany. Za tsy voaova Andry izany intsony azondry. Eny tsy mety ho azany. Ny azo ao sy asambatsambatra n'ity zazako ty zao miametoko. Za tsy manao an'izany intsony. Tena marina kinona moa izao fa efa naman'ny fahavaloko koa ndry izao. Efa fantatro izany tsy mila patsahivondriana intsony izay zavatra tokony atao Andry ny eritrereto na Andry mamoy amin'ny manodidina Andry na Ndry mihitsiny. Fa inona mihitsy izany no mahazo Andry ity e? Misy inona? Tena raha napoiziko ohatr'izao ky nanambady tena naleoko tsy nanambady aiza ve ky mahefa mandeha foana. Za zao na mba misy zavatra tokony ataoko tsy afaka intsony no ty zazy ty. Ese zandrikala ny aina ka te anao aminy eo fa ngakoa moa tsy ndrio mihitsy namorsi amahefa mba hanao zay ivadianareo e, mba hampisy an'io zaza ao akibondrio koa. Eny fantatro izany fa tena nanenina ho za tena manenina. Zao aterao mihitsy aloha io zaza io dia hito eo koa avy eo zay atao fa tsisy miverin-dalana izany koa eo e. Na niteraka an'ity ky tena tsy tiako e. Ory mingoty mbola ao tsara velo Ndry ity e. So dia mba efa tsy mipetraka amin'ny tokony sy azo intsony ny saindry io. Tsy haiko kia, tsy haiko fa tena hoe tsy tiako fotsiny dia izay. Sady ny zavatra tsy fantatry Ndry mahefa zao efa miandrandra amin'ny fisiany io zaza io. Efa haiko mihitsy koa fa Nandry arany tsy ho atakalony an'io mihitsy ny raha ateraka eo io e. Tsapako be zany fa mahefa iny ngambany aky tena mbola tsy andeha ala ihany iny. Ny anazy iny foana vao misy zavatra kely dia lasa. Kivy ka tsy hitako ihany koa neky izany sy hanaovana an'ilay lehilahy e. Zaniko papa zao misy an'ireny problème be reny indray. Dia raha ho lazaiko anazy indray momba n'ity zazy ity ngamba nivadika ny lohany. Mety ho vonoiny mihitsy kosa. Tsy azoko. Fa momba n'io zaza io ahoana moa? Ka tiany aky tsy zanaky mahefy. Ataovy sery akory mingoty fa zanakiza zany io. Zany tena nanakara mabandiny aky za napevoka anahy. Tena lasa dala mihitsy ty vehivavy ty.
Asiatra ve? Saika hiresaka aminao mihitsy aho zao. Zany fa ahoana ke? Teneno aloha izay antondianao e. Sao dia misy ifandraisany amin'izay tiako tenenina ihany. Zany zao ary fa maninonao ankindriny tsy mivoaka ato mihitsiny. Inona ny hitanao Andry ato? Inona ny idiranao amin'izany e? Ato ny mahasambatra sady na mijery an'io tarehanao io ary mahatsiravina. Aza manao izany kia. Tsika sindrina zao tena tokony hifanaraka tsara mihitsiny. Hifanaraka? Azafady. Ina moa no tokony hifanarahako aminao iny? Ino? Ka ny amin'ity zandrindry ity. Tsy tadidy indringa fa misy zandrindry angetre. Sady isa rehefa tonga mafatifaty kely ohatrandry. Tsy manandrindry an'io aho e. Sao dia io mody entinao anambatambazana anao eo. Sabrina, ny amin'ny papanareo sy mamanareo angeky efa tsy possible intsony. Tsy possible satria sombainao. Ianao angeny tonga tato voalohany izay mamoa vao nitondra ny azy. Sa manao an'izany kia. Inona nefa andeha antsika ty? Misy mpiara-miasa amiko izay tiako présentena amindry e. Mbola lavitra be nga izy? Minao va tokony efa tonga izy zao ka. Tena tiako fantatry indray mihitsy ny momba anazy. Fa nga olona fantatro ilay izy. Fitandry eo e. Iny izy iny e. Iny. Mahe, fanina tenao? Io izy io. Izy a. Tsy vitany hoe mpiara-miasa amiko fotsiny fa sady bradoako. Sady izy no mpanatanteraka ny mission rehetra. Fa mission iny? Naona mahefa, efa vonony se hanao mission manaraka. Tsy azoko mihitsy ne. Fa hoany zao? Iany za matahotra anantsony ianao any. Sao tsy haninona anao zanontsony a, tsy hikipikitika anao zanontsony a. Tiako ane ianao e. Aza mieritreritra zavatra be da be tsony any. Iny ianao. Tena marina ve zany? Zao misy profo anankiray tsy marina hoana.